Azafady kely ane mba handrosoako any alohany. Azafady ane. Misy inona ato? Ohatry ny laza fa nisy olona nentsika ho n'izy Zazoky. De maty ve izy? Ie, ohatry ny maty fa io mbola jejenjadoky io. Mitabataba be hono izy niandro vonjeo teo. Niandro vonjeo le olona. Fa misy olona manenjika, olona kely manenjika hono izy. Ohatran'ny efa nisy resaka an'izany ane tamin'ny herinandro. Io efa kobo fa izy manao an'io fa hatramin'izao mbola tsy voapozoa. Izy moa zany. Le vehivavy andehanan'olona mitady fitahiny tony e. Le manana kalan'olona izy mipetraka ao aminy. De tena nahazo fitahiana daholo ve izay olona nakany aminy? Mahazo fitahiana ane izy, mahazo fitahiana Zazoky. Fa izy mitatsaina aveo, misy peta be mitatsaina fa hoe misy olona kely manenjika zany hono. De aveo maty ny le olona aveo hoe. Zao maretraretra eto tanàna tonga de gli daholo. Misy mitsetsetsa an'izany. Tena mila jerena akaiky mihitsy momba an'izany rehetra zany. Manam-pahefana reto tonga de miala maina e, satria tsy hisy porofo. Fadalany izay mbola anantonantono zany. Ampatsahivy kely anao hoe ty inona ny ataontsika ty? Nandefa mail asy fa aty hono ny asa manaraka. Misy kalan'ora zany ary amin'ilay tanàna ambadika ary. De samborina indray de aterina any amin'ny asy mode zany. Zay mihitsy azony latsara. Zao le izy efa milaza fa manana kalan'ora zany ho an'ny daholo ny omby rehetra eo amin'ilay tanàna. De izay maka fitahianao hono mahazo izay tiany fa maty le olona aveo. Sady manampy an'ilay olona eo amin'ny tanàna zany sika, manampy ilay ramatoa. Efa betsaka ihany manko ny olona maty eo amin'ilay tanàna. De inona manaraka? Bobelina? Bobela? Zany vele soisy le. Tsika ary voaingana tsy nieritreretra hoe misy ny kalan'ora. Mpamosavy eo ihany fa samby olombelona. Fa ny kalan'ora angely ty ka tsy olona tsony e. Fa ngamo reny tsy mampanan-karena be. Efa niomana antsika fa tsy maninona io e. Ka nanontaniako mihitsy any asy mode. Fa lazainy hoe misy karazany hono. De ity ilay karazany ratsy saina mampijaly olona izay manaiky azy fotsiny. Zany hoe na manan-karena ary le olona de misy ratsy manjoa azy aveo. Miafara amin'ny fahafatesana mihitsy ary. Ahoana tsara ary ny fikangalana azy teo e. Ilahy koa tsy de nanazava tamin'ny maraina fa tonga de hoe ndao fotsiny. Rehefa mangina amin'ny alina iny hono de asiana an'ity ran'omby ty ao amin'ilay vehivavy. De rehefa isotra an'ity ilay kalan'ora de fatorana amin'ity tady ty. Tadina lona tanaty menabatro zany hono ty ozy izy asa. De tsy tafetsika izy rehefa fatorana amin'ity. De maninona zao tsy nentina ihany le tomobily? Ka efa hoe tsy afaka fa simba tianiko. Ty ary mba misy lalana akaikikaiky fa ilay lalana tomobile anie ratsy be. Manana mijaly, tsy manana mijaly koa izy ty. Ry le tanàna e. Ry ambadiky ry tendrombohitra ry. Makany amin'ilay olona natory ny azy fotsiny zany sika de izy ny anazava bebe kokoa an'izay atao. Odio. Aiza izay olona? Toa tsisy mamoa akory. Odio. Misy olona aveo. Izy zao e. Tanteraka sy joro ihany. Tsy efa nisy laza avy ianao hoe ho avy izay? Salama tompoko. Zany joro de izy ny tanteraka. Iza ny nandefa anareo taty? Nalefa ny asy mode zay. Mira moa? Ie, mira ny anarako. Faly mampatatra anareo lahy koa. Inona koa mba zavatra ataon'olona ohatry anareo lahy miaraka amin'ny asy mode? Mety efa azoazonao an-tsaina ihany. Mandrosoara aloha nareo lahy. Ny raha ny asy mode zay amin'ilay resaka efa hainao. Zay moa zany olona avy any Antananarivo. Aza tantaraina amiko raha nga fiainan'ny lisany fa le asa fotsiny resahana dia mandeha lisany. Ahoana izany ny atao ary? Angalana an'izany kalan'ora zany. Mila fantarin'ny lisany tsara aloha fa ny kalan'ora.
dia zavaboary tena fetsy indrindra io. Mila fetsifetsy lisany rehefa te hahazo anazy e. Zany hoe misy karazany roa izy a, ny kalanoro adala dia misy koa ny hoe kalanoro tsotra. Le mampanankarena sy ny tariny zany moa zany no lazain'olona mitaiza anazy fa zay famarinan'izany indray tsy fantatro. Dia ity isam-boriny ity zany le tsotra sa le adala? Le adala lesy e, ireny mantsy ny miditra ao anatin'olona matetika. Gaga ihany ara le tsotra mantsy, fa lasa vavy le kalanoro aloha. Matetika aloha vehivavy foana e, fa mahalana ny olona manana an'izany kalanoro lehilahy zany. Misy miteny hoe tena vitana be mihitsy noho zany mifanaraka amin'ny kalanoro lehilahy zany e. Fa ataony Asmodée inona koa nefa izany kalanoro izany e? Haiko ny tanjony fa inona ny idiran'ny kalanoro amin'izany? Be da be mihitsy ny tanjon'le fikambanana maso be tsy mahita. Fa ny tena henjana dia tiany idirana ny anatin'ny fiainan'olona tsirairay. Ny zavatra jerena, ny zavatra hohanina, ny zavatra henoina. Tsy misy intsony zany hoe rariny sy tsy rariny zany e. Fa tiany ho gejaina daholo ny rehetra. Ny kalanoro mantsy a, ny tena mahalala zavatra maro momba ny fironan'ny fikambanana maso be tsy mahita io. Azoko fa zavatra ohatr'izany ve tsy nofinofy? Manantena zany Asmodée fa ny fahazoana n'io kalanoro io no ahalalany ny marina. Ie, dia ny tsarany e, fa rehefa tonga amin'izany fotoana izany a, ka na hoe mamono olona ary n'olona ray ka ao anatin'ilay fikambanana maso be tsy mahita izy dia tsisy an'izany hoe mikajy izany fa mivoaka fotsiny. Tsisy intsony zany hoe marina sy diso zany. Ohatran'izany zany na tonga amin'ny mamazela tafavoky? Azoko amin'izay. Dia inona ny tombontsoan'ny Asmodée amin'izany rehetrarehetra izany? Tsisy fa i Asmodée mihitsy ny te haina malalaka e. Ohatrany hoe na ny devoly ary amin'izany tsy afaka mandehandeha malalaka eto ambonin'ny tany intsony e. Ny devoly kely ohatran'iry Asmodée ireny indrindrandrindra. Ny olona manko amin'izany fotoana izany tsisy hanao an'izany contrat izany intsony. Ny Asmodée nefa izay mihitsy ny fiainany raha ny fahalalako azy. Oh! Raha i Asmodée ny devoly kely dia tena tsy te hihaona amin'ny lehibeny ara izany. Marina ny lahy. Fa tandremo fa i Asmodée fetsifetsy e. Efa mifanaraka izay. Za kosa aloha tsy hanaiko raha tsy ekena hatramin'ny farany contrat anay e. Zahay. Fa ny devoly koa ne tsy hoe tsisy fahalemena e. Fa ny tiako tenenina hoe mitandrema fotsiny ny lisany. Ie, mbola tsy nieritreretiko izay. Lasa lavitra be lesy izany resaka izany fa aleo hiverina amin'ilay resaka kalanoro ihany e. Mino aho fa efa nioma ny lisany amin'ilay rahana omby a. Ny omby manko eto an-tanàna vonoiny vehivavy daholo izay hitany. Dia tsisy ny sambotra anazy ve? Ohatran'ny mpamosavy ihanyko. Hain'olona hoe iny mpamosavy iny fa tsisy sambosambotra. Tsy tratram-bodomby e. Efa niomana izay ka. Dia ity koa ilay tady nalona tanaty menabato. Tairao prima tanaty vata taloha iny ranon'omby iny. Sao tonga eo ilay kalanoro iny nefa tsika ary mbola tsy vonona akory. Sady efa nanomanako fandrinana ianareo mitsamy ao e. Dia rapitso mody masoandro tsika miaraka mandeha mankany amin'ny ramatoa io. Misaotra indrindra ny fandraisana Ramose Mira. Efa hoe anao tiana lava io. Tanteraka, voazy lahy. Jerena, manao inona io? Ina Ohatran'ny hoe mandrofo miteny izany. Ino fa mijery aty? Verena matorika. Ohatran'ny hoe miresaka amin'ny olona izany izy nefa tsisy olona akory. Tsy haiko fa matorika. Aveloha izy. Sao tsy mety raha foazan'ny lahy io. Tsy misy hoe planina maty paika moa zany e. Fa miditra ao amin'ilay trano tsika dia apetrakitsika eo ampovoan-trano ilay ranon'omby dia miafina. Dia miandry an'izay ivoahan'ilay kalanoro ao amin'ilay ramatoa tsika. Dia samborina dia fatorana ilay kalanoro. Hay tsotra ihany izy izany. Tsotra ahoana ity? Tsy tadidiny langa tamin'ny mamazelona. Ka tsy maintsy miova foana amin'ny planina rehefa mandeha. Fa zao ninona ataon'ny lisany eo dia aza jerena anaty maso mihitsy ilay kalanoro. Fa maninona? Ka tsy tia mihitsy fa vao maika izy lasa matanjaka be raha vao jerijerena. Tokony hiondrika foana izany. Hay,
dia afaka ampanaoviny an'izay tiany koa lisany raha vao mijery anazy anaty maso dia aza inoana daholo izay hita amin'ny masony lisany fa tsy voatery maro. Miorina sahady ny lohako le. Ilay tady fotsiny izany ny atao haingana dia tsy maninona io e. Izay mihitsy eno tsara fotsiny a. Omany ny vatana sy ny saina fa afaka ora vitsivitsitsika dia lasa. Aizy apetrao voatrano amin'izay le raha. Zay fa napetrako. Dia tandremy mitady iny soa latsaka lahy io a. Oay, andraso atao ety an-tanana fa tsy eto amin'ny fekiboko eto. Inona zany ny mitranga zao? Miandry aloha fa mbola reraka be ny vatany ramatoa io fa hivoaka ao ihany ny kalan'ora avy eo. Fa aiza koa ary lazana amin'ny afiny. Le inona ary zany ataony jovo zany? Zafady e, tsy hitako le vilia teo ambony seza kely. Eny le ty fa manomboka mihitsika ny vatan'le ramatoa fa mahay milisana. Eny le kalan'ora angambany le fofona raha. Tena tsara izany fofona izany a. Isotronday. Dona kely aloha, dona kely. Isotronday. Inona koa ty olona fohy kely ty le? Mankina le zay. Ary andraso Matsiro a. Tena matsiro a. Oay, Landy, fa inona ny ataonao aty? Landy? Aizy izay Landy eo? Tanteraka, miandry namerenanao anany e za e. Efa zany ny nataoko izao ry Landy. Amerina anao aho. Aza ilaozanao tsony a. Avelao ry afa averiko sao dia izao landy raha izay ny tianao a. Ohatra, fa izy ty olona ty ambakery. Tsangany aingana lahy teo dia tazony tanteraka sao dia asain'io kalan'ora io mamono teny eo. Mandeha any nareo fa avelao zay e. Zay le sy fa voafatotra. Joro a, tapeno ny masony. Aza mihetsihetsika aloha ialary tanteraka. Zay fa voafatotro. Lava be koa ny volony ity dia saika tsy hitako hatramin'ny maso. Fa inona no nitranga teo? Nataon'ilay kalan'orona hitany Landy angelahy. Tena malemy be aho zany. Dia laha andeha hanantona anazy teo anie dia hitany ny fahalemeny lahy. Fa niza mety voany reny. Tairo tsy hoe amin'izay aso modera fa tsy tsara koa neny mitazona an'ity ela fa tsy fantatra izay heriny. Eto aty ny telefônina dia atsoko izy. Tena saika ratsy iny. Fa ohatran'ny nahita ary Ramsemira hoe fa maninona rehefa ianao no nanatona an'ilay kalan'ora dia tsy nahavita zavatra be dia be taminao akory izy. Ka mety reraka mifantoka tamin'ny tanteraka izy ko. Tena matsiaro faible be zany aly. Efa hoe nizaniza mety voan'iny fa ilahy mbola vao avy naratra dia izay no nahatonga ny latratra an'iny teo. Eny e, fa na izany ariko. Mandeha amin'izay zany nareo lahy zao fa vita iny e. Sady efa mba milamina koa ny zao ny eto an-tanàna fa hinan-kena daholo amin'izay ny olona e. Efa miparitaka manko izao iny ny vaovao dia hanomboka hanafatry fomba tsy amin'ny tanàna akaiky tsy amin'izay. Dia nanaona zany ilay ramatoa mipetrahan'ilay kalan'ora? Ohatrany hoe efa andalam-pasitranana hono e. Dia izay zany Ramsemira fa manaraka indray e. Tsy ledy tonga dia atao hoe mira fotsiny lesy. Eny ary Mira fa manaraka zany. Misaotra ny fandraisany. Tsisy isaorana lesy zany. Mbola ho avy ny fotoana ionana indray e. Sika manko izao mbola samy variana miasa amin'ny asomodea. Marina mihitsy zany. Ary ianao inona no omeny asomodea anao? Maninona koa izao lahy manontany an'izany? Any ray andro any mbola hainy lisany ihany. Fa ny tiako tenenina fotsiny hoe mitandremo lisany amin'ny asomodea. Izy manko manaraka contrat tsara fa misy fotoana izy miovaova. Mahalala olona ohatran'ny lisany izao a. Misaotra betsaka Mira. Izay io manko vao manomboka mamantatra ny toetran'ny asomodea kelikely. Fa hitandrina araka izany e. Lasa ry izay aloha fa mbola andeha tongotra kely e. Ndao ary salahy, mahazo tolo isany. Anakana fiara ery zany tsika rehefa mahita arabe a. Ka inona indray moa ny ataon'ny lahy io? Fa ilahy ve tsy mahita hoe ohatran'ny be mystère be le Mira? Mety efa ohatr'izay mihitsy izy zaniko. Fa hitako hoe misy itovizana amintsika ihany aloha e.
samy manana ny tanjontsika dia samy miasa amin'ny asomode. Izay fa tonga sady indray ny asomode. Mandeha ihany izy zany a. Vao tamin'ny alina hono ny azon'ilay kalan'ora dia izay sahady dia mitady zavatra. Akaina kelyntsika aloha ary dia hito indray avy eo e. Ka efa nataoko daholo izay zavatra nasainao nataoko e. Avereno amin'izay izy. Ka ninona zany ataoko dia tsy maintsy ho faty foana ako. Raha ny asomodera hoe manao zavatra lavo azy dia tsy maintsy maty koa. Ianao moa tsy lazaina intsony. Ka mba hoviana raha vao avelanareo amin'ity adiady ity e. Zaho koa ne mba te hanana amin'ny fiainako e. Efa manomboka matoky anazy ilay olona nalefa ny asomode. Dia hiezaka ho mpinamana amin'izy ireo. Mba amin'izay mba mora amiko ny hamita n'izay zavatra mpanaovinao ahy. Eny e. Avelao amin'izay rangahy tory. Fa hafahafa be ilay miresaka amin'olona tsy miresaka fa ataonao ato an-tsaiko fotsiny ve izay tianao tenenina. Na hiresaka tsotra ary ve dia tsy ataonao.